Manahoana daholo io Manahoana daholo mala tsara antsika jiaby tena aloha ataonay video fa tena efa tezitra mampalahelo tsy hitantsony ahoana ny tenenana ny zavatra miseho a Madagasikara de olombelona ve no mamono de mahavita ve nareo olombelona reo mamono zanaka mamono ankizy etrarehetra hoe zanakay no vonovononareo eny amin'ny arabe andefasanareo lacrymogène tifirinareo basy tena mba rariny ve zavatra miseho passé any Madagasikara amin'izao fotoana izao tena zany ndreny rehefa miteny a satria marary azy zany a saika tsy hiteny any zahay saika tsy hiteny fa nahita an'ireny zava-miseho any Madagasikara reny de zay non c'est inacceptable tsy azo ekena reny ny tanorany inona fahotana ataon'ireny zazy reny raha mirevendique izy hoe mba te hitovy amin'ny ankizy aty andafy mba te hitovy hivoatrany aty amin'ny ankizy satria mahita amin'ny réseaux sociaux zareo zay le hoe génération Z ane génération Z reny zany hoe ankizy ny miteraka ao anatin'ny teknôlôjia mahita Instagram TikTok de mahita miseho aty ivelany de mahatsapa izy ohatray zahay zany ny tena fadiranao mba tsy rarany loatra zay ny tena otage eto zay zany tena fiainanay de potika mampalahelo ary tena potehanareo mihitsy mampalahelo de mahita an'izany ny ankizy hoe zay moa zany 2025 de na jiro tsisy na rano tsisy isargenay ny telefona ity de iny mijoro reo ankizy reo miteny hoe tsy azo ekeny tsy mety nanga zany de iny setsony darofanareo izy tifirinareo vononareo tena ça c'est vraiment inhumain inacceptable inadmissible mihitsy tsy azo atao noho izany zahay de mangataka avy hatrany ny fialan'ny Flo Andry Rajoelina enao mila miala teo enao satria baiko avy aminao reny ny olona reny mamonomono reny raha miteny ianao hoe azavonona ny ankizy tsisy mamono zany reo miaramiareo reo mpandroba ny mpandroba ny tokony atao an'ireny reny atao aza lambo ny tokony ho tafiana atao ohatran'ireny fa tsy ankizy mandeha mijoro eto mangataka hoe ny jiro sy ny rano mahita izy fa mijaly tanteraka de setriny de daroka vono tena tsy azo atao mihitsy zany tena tsy azo ekeny tsy azo ekeny nefa nenao milaza hoe enao ny ray Madagasikara tsy ray Madagasikara enao fa enao no tena hoe mpamono ny malagasy zay ny tena marina nareo fiainan'olona Madagasikara mitotongana tsisy sécurité a Madagasikara tsisy ninina mandeha amin'ny velony nefa nenao no mena plein pouvoir enao mahavita tokony mena an'le pouvoir mahavita satria enao ny teny hoe mahavita an'le izy ne nomena anao le pouvoir hoe io le pouvoir fa ataovy zay zany hoe plein pouvoir zany tsy voavanareo na ny besoin primaire resaka jiro sy rano de ilaza ve tsisy na mais non parce que c'est manque de compétence tsy fahaizana zany manque leadership enao ny tompona ndraiky nandritry ny 10 taona rehefa tsy nahatafavoaka nina vao mainka nampahantra malagasy mialay enao manaja teny satsika zao efa gistre marina atsika zao tsy efa misy moins efa moins 3 angambazika na moins de mbola amono an'reto zanakitsika rety any fa satria te hifikitra tsy hay te hifikitra ninona mba manana ohatran'ny olona ohatranay tsy mila koa besoin zavatra ohatran'io satria manana maizy azy zay zao na andeha partout dans le monde tadiavin'ny olona hoe ilainanao monsieur Rika partout za zao mahazo partout na d'entrepreneur mila ny olona hoe ilainay anao anampy anay satria manana an'le compétence enao tsy manana an'izany zavatra zany nefa nenao mbola midongy eo ihany efa hitany résultat fa zéro mbola midongy eo ihany nareo tena zava-doza jereko raha raiky ohatra fotsiny le député any Livomandra Gerson Antoine mampalahelo ane mba azonareo tsy anao fa iny olona iny ka ingénieur agronome promotion zandrinay taty aorina reny zany ingénieur agronome zany ne tsy azonareo sao de mba tsy azonareo an-tsaina nge zany manampahaizana amin'ny malagasy ny elite any Madagasikara ne zany ny fidiranao am'zany agro zany raha tena fantatra fa miandrony misy olona efa ho 3 arivo ny faninana ary ny zato voalohany ihany no raisina am'zany zany hoe manontaniny rehetrarehetra fa olona manampahaizana daholo zany ny tena elite any Madagasikara anisan'zany iny député Gerson Antoine iny sady mbola voafidiny vahoaka zany hoe
mbola olom-bo fidy nefa ny inona olona manatsaina mahita ny tsy mety olona mieritreritra de mijoro izy mitena hoe misy tsy mety eto mila amboarina setriny inona kapaina ny vody basy vonoina zany zavatra tena tsy inaty misibla non on peut plus accepter ça enao miala ianao andriamatoady rajoely tsy anao re ny manodidina anao ny namanao satria nareo tsy kombakomba nanao tsy mety tao tena mamono an'le malagasy fa nareo ny lasa nanankarena vada manjanakao lasa mpanankarena be ahoana tsy ho tetra ny tanora hoe fa maninona vola tokony ho an'zareo tokony mba hifalifalian'zareo nareo mianakavo no misitraka azy corruption manadala tsisy ohatrany any Madagasikara corruption vola tokony mba tokony ho an'ny vahoaka reny alainareo hoanareo satria zay ny tediavinareo zay ny fomba fidiram-bolanareo nefa tokony fanaovana politika zany tsy tokony fidiram-bola zany fa tokony entina nasoavana ny firenena zany fa tsy fidiram-bola zany nareo zany zara miala teo de tsisy tsony lasa ohatrina karahamareo 2 millions ariary de tsy tianareo zay de nareo tianao zay ny nidirareo amin'ny politika eo tsy tokony zany fomba fitondray mahatonga hoe aleo manam-pahaizana no manao politika io aleo na tsy olona tsy tokony tsy very mandeny tokony mitondra ny firenena zany hoe olona ohatrany ahoana olona hoe naizanaiza tsy voatery io politika io ny tena fiainana fa matonareo mifixitra eo tsy misy apoka anareo zay io fikirina eo ohatrany hoe tsy tafavoaka eto raha tsy eto olona ohatranay zao mandeha mivoyager partout dans le monde manao an'ty rehetra ty hoe manana moyen zany rehetrarehetra zany tsy mbola nangalatra zany de mivaly aman-janonay de mivelona tsara fierté zany fa nenareo de volan'le vahoaka ninanana anao naovanareo zay fiainana ary tsy zay fotsiny fa mbola vononareo le vahoaka tsy azo ekeny zany zay mahatonga de hoe mametrahy anao fialana de alao ho amboarina am'izay le firenena satria tena mampalahelo loatra ary tsy ny manampahaizana tsy ampy any Madagasikara be de be ny mpianatra ny université a Madagasikara tena malagasy tena malagasy any Madagasikara mahay ny tombony aminay ty andafy fotsiny satria zay mahita fivoarana ty andafy mahita ny teknôlôjia satria zavatra teknôlôjia ampiasaina ty andafy de hafa zay tsy ampiasainareo amin'ny Madagasikara ny fomba fiasa hafa mihitsy ny aty andafy fomba fisainana hafa mihitsy aty tsisy donc miresoudre an'io délestage io problème azy karaha tsisy dikany miresoudre an'izany raha manana volonté sy olona manana compétence no avela hitatana an'izany tsisy dikan'izany alors de misy mitema zay raha mivady mais oui bien sûr matotsy vany satria fananina tsisy problème mamany io tsy olana mamany io fa zao mila anareo miala teo satria tsy nahavita nanao an'izany rehetrarehetra zany ianareo ampy zay ny mafianareo am'ty firenena malagasy mampahantra tanteraka ny malagasy ty mba te hanana fiainana vaovao ny malagasy avelao ny malagasy hanana fiainana vaovao ary tsara ny atao ndraiky génération zay dareto mijoro izy ary zany akeny ilainy ary izy tsy revitra mihitsiny io zareo mitohy foana ka oka ny famononareo any zareo miala am'izay nareo alefa Madagasikara tafavoaka tsika fa mbola mitohizy foana ny tolole mitohizy tolona ny tolona ok zay raha aloha ny vidéo ataotsika androany mbola anao vidéo foana zahay fa manjary sao de lava loatra raha aloha zany eny ary aloha maly aloha